fa isan'ny fety iray izay hoankalazantsika ihany koa moa atsoatsy ny fetim-pirenena malagasy. Anatin'izay ara dia misy ny lalao karakarain'ny mofoko ho an'ny mpanjifa nanomboka tamin'ity androany ity moa izay ary tsy farana raha tsy ny faina amby roapolo ny volana jolay ho avy izao ary mahery ny 50 sy 900 ny loka mety ho azo ao anatin'izany zaraina ao anatin'izay lalao izay. Ndao ilalao ino lalao iarahana amin'ny mofoko amin'izao akatoky ny fankalazana ny fetim-pirenena izao. Tsotra dia tsotra ny fandehan'ny lalao izay iarahantsika amin'ny mofoko ao anatin'izao fankalazana fetim-pirenena izao. Manatona ny toeram-pivarotana mofoko rehetra dia isaky ny mividy entana mitentina 3 ariary ianao dia mahazo karatra kely anankiray ohatran'ity izay kikisanao izay azahoanao loka marobe izay atolotry ny mofoko sy ireo mpiara-miasa aminy. Zany hoe isaky ny 3 ariary raha mividy zavatra mitentina 9 ariary ianao zany dia mahazo karatra anankiroa dia ohatr'izay hatrany arakaraky ny abetsahan'ny entana izay vidinao. Marobe ny loka. Raha tsy diso dia misy hatrany amin'ny loka 900 mahery 50 sy 900 zany ny isan'ireo loka izay hozarain'ny mofoko amin'ity lalao ity. Ny lehibe indrindra amin'izy ireo dia ny fanoloran'ny mofoko sakafo maraina mandritry ny herinandro be zao ho an'ny olona izay tsara vitana mahazo an'izay loka izay. Misy koa ireo loka atolotry ny mpiara-miasa amin'ny mofoko anisan'izany ny tolgate, anisan'izany ny nido izay tolorana fisaorana manokana ihany koa. Ireo zany dia anolotra loka ao anatin'ity lalao ity. Dia misy ihany koa moa loka lehibe izay misy ny polo collector izay atolotry ny mofoko manokana ho an'ireo izay tsara vitana mahazo an'izay loka izay. Ireo izay mikiky ny karatra fandraisana anjara dia mety mahita avy hatrany ny loka azony na mahita soratra toy ny mo na fo na ko. Ireo izay mahangona karatra ka mahafoana ny teny hoe mofoko no mahazo ilay sakafo maraina mandritry ny herinandro. Misy le olona hividy le izy dia mety hoanao manokana ahoana fahitanao ny vokatra mofoko? Tsara sady mba mety apportable amin'ny olona rehetrarehetra le izy aloha ny fahitako anazy fa tsy dia le hoe lafo be reny. Mahafaly ny mpanjifa moa ny fisian'ny lalao toy izao. Raha tsy ahivona dia feno otrikaina, misy fer sy vitamine B9 izay mety tsara ho an'ny fitombony ankizy ireo vokatra mofoko samihafa. Tsy natao ho an'ny ankizy ihany fa natao ho an'ny mpianakavy ny vokatra mofoko.